Ny marina amin'olona tahaka ny Rofia, isandrahaka tahaka ny Sedera ny Libanona izy. Salamo 2:20, andiny 2:20. Ry namako malala any amin'ny toerana maro isan-karazany ihany, faly ny fo, miramirana ny saina, mifanatitava amintsika amin'ny alalana izao fandarana izao, ary miaraba anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ilay tompony finoantsika sy mpanefa azy. Amin'ny maha-kristianina antsika dia mila maniry mamaka ao amin'ny Kristy isika. Ao amin'ny Salamo 2:20, Salamo 2:20 manao hoe: ny marina hamololona tahaka ny Rofia, isandratra tahaka ny Sedera any Libanona izy. Ny marina hamololona tahaka ny Rofia, ary dia isandratra toy ny Sedera any Libanona izy. Maro aminareo nefa mba nandeha tany amorontsiraka any, ny tena koa moa efa niasa tany amorontsiraka nandritra ny fotoana maritra, fa any amorontsiraka misy an'ilay atao hoe Rofia. Matetika ny vonin'izy ireny dia alain'izy ireo hoaniny, ka io hazo Rofia io dia mazana maniry eny amoron'ny rano, amoron'ny renirano. Dia izao mafototra izy io, ary mandropona be, mamoaka voany be, misy voany be dia be io Rofia io. Tahaka izany koa ny kristianina, mamaka ao amin'ny Kristy. Ao amin'ny Kristy no fototra iorenan'ny fiainantsika sy ny finoantsika. Ka rehefa mamaka ao amin'ny Kristy isika, dia mandray ny tsiro ny sakafo ao amin'ny Kristy, mandray ny tsiro ny fiainana ao amin'ny Kristy. Ka izao ireny tsiro avy ao amin'ny Kristy, fototra ny aviantsika ireny, ireny no hiparasaka sy handrobona eo amin'ny fiainantsika. Tahaka ny hazo Rofia izay mivelona amin'ny alalan'ny loharano velona, miamaintso izy, mamony eo anivon'ny tany efitra. Dia toy izany koa ny kristianina, afaka manovy ny haren'ny fahasoavana avy amin'ilay loharano mpitiavan'Andriamanitra, ka mitarika ny fanahy izay reraka, feno fanahiana, fanahy fa mila ho faty ho any amin'ny tany efitra, ary mahatonga azy ireny hamirapiratra isandrahaka indray ny fiainany. Mitondra ireo namany ao amin'ny Jesosy izy ireo, mitarika namana hafa izy ireo, mitondra olona andray ny tsirokana avy eo amin'ny Jesosy koa izy ireo. So ny ambaran'ny soratra masina ao amin'ny Jaona 7:7 manao hoe: raha misy olona mangetaeta, aoka izy anatona ahy ka hisotro. Ao amin'ny Jesosy ilay loharanonaina, mamaka ao amin'ny Jesosy, mandray ny tsiro ny fiainana ao amin'ny Jesosy Kristy, ary izany no hamelona azy ireo, ampitombo azy ireo, ampisandrahaka azy ireo, hitarika namana ao amin'ny Kristy. Tsy mandao antsika anao oviana io loharano io dia Jesosy Kristy. Azontsika atao ny manovo eo amin'izany loharano izany isan'andro. Loharanon'ny fahatsarana, loharanon'ny fahamasinana, loharanon'ny fifaliana, loharanon'ny fandresena, loharanon'ny famonjena. Dia Jesosy Kristy izany manantona azy higoka loharanon'ny fiainana avy eo amin'ny Jesosy Kristy isika. Andeha hiara hivavaka isika. Ry Jesosy tompo tsara, misaotra anao izahay fa toky lehibe no omenao anay eo anoloan'izao fiainana karakaina, ny fahotana sy ny faharatsiana, fiainana maina, makina ny fahotana izao. Ianao ilay loharanonaina, izahay ilay zava-maniry hamaka ao aminao Jesosy, androbona ary omenao anay ny tsiro ny fiainana faran'izay tsara indrindra, omenao anay ny tsiro ny fahatsarana indrindra, ny tsiro ny famonjena. Tanterao zany amin'ny mpanaraka izao fandarana izao, aminay rehetrarehetra, amin'ny anaranao Jesosy nanonana ny vavaka. Amen.